Fa ny miaravatsy andray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, iresaka mahakasika amin'ny fiderana indray androany. Misy karazany firy ny fiderana, de natao an'iza ny fiderana, de iza mendrika ny hoderana, de iza reo tokony hideran'Andriamanitra. Misy karazany roa aloha ny fiderana tokony tsy ho adinontsika zay. Na ny fiderana ho an'Andriamanitra, na ny fiderana ho an'ny Satana, zay ihany ny karazany. Iza ny tokony hidera? Ny tokony hideran'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra mazava ho azy. Fa ny tokony hidera Satana de zanany koa. De jerantsika ny Baiboly filazan'i Davida tamin'ny Salamo 50 andeny voalohany. Aleloia! Midera n'Andriamanitra eo amin'ny fitoerana masina, mideray azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, de raha azy noho ny asa lehibe, de raha azy araky ny habeny voninahiny, de raha azy amin'ny fitsofana ny Andromara, de raha azy amin'ny valiso ny lokanga, de raha azy amin'ny aponga tapaka sy ny dy, de raha azy amin'ny zava-maneno tenena sosodina, de raha azy amin'ny kipatsona maneno, de raha azy amin'ny kipatsona tsara feo, aoka izay rehetra manam-pofonaina hideran'ny avondrindra. Zany hoe ny fiderana zany de tokony ho ataon'ny olona manompo an'Andriamanitra. Fiderana zany de tokony ataony ho any ny zanak'Andriamanitra. Na zany ny olona anankiray any amin'ny tontolo ny fiarahamonina any, na any amin'ny toerana misy azy any, hideran'Andriamanitra na hideran'ny devoly. Tsisy fiderana anankiray eo anelengana zany. Ary ty koa le tsy mety e, le sady afaka mideran'Andriamanitra no afaka mideran'ny devoly. Tsisy loharano anankiray ozy ny Baiboly mamoaka rano anankiroa ka ndray mangidy, ndray mamy. Fa rehefa an'Andriamanitra de mideran'Andriamanitra, rehefa ny Satana de mideran'ny Satana. Satria raha fa manomboka mideran'Andriamanitra ianao ka Andriamanitra nideranao a, de miakatreo anatrehan'Andriamanitra le fiderana. Fa raha Satana kosa nideranao de miakatreo voarain'ny Satana le fiderana azy. Zay moa ny atokontsika ty ambonin'ny tany de mideran'Andriamanitra tia, zanak'Andriamanitra ny tokony hay amin'ny voninahitra sy hidera azy. Toy zany hoe mahazo to midera azy, mideran'Andriamanitra, asandrato Andriamanitra eo ny fiainanao, de rao Andriamanitra. Raha mba hira ny vavanao, raha mba hira ny fonao, de mba omeo an'Andriamanitra ny voninahitra. Makasitraka indrindra tompoko a, tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Rehetra sy rypitoetra ty am'izao tontolo zao, raha misy fanefatsangana de mijery ianareo, ary raha misy antso maratsofo de miainoa ianareo, ambarao amin'ny firenena rehetra, ary manangana fanevo tory hoe fazafezana.